Sokafy eo ambany masinareo ary ny salamo. Ny salamo fa 7:100. Ny salamo fa 7:100. Andeha hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika manao hoe: midera Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Tompo tianay, mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay manatanteraka ny antsampanay indray ny amin'ity anio ity. Misaotra anao izahay no ny fimbinanao sy ny fitantananao anay. Misaotra anao satria raha tsy teo ianao Tompo dia tsy totosakory izao fotoana izao ka tena isaoranay eto anatrihanao izany. Fa tonga eto ihany koa izahay vonina ny dera, ankalaza ary hanome voninahitra ny anaranao satria anao dia Andriamanitra mendrika omena izany. Dia indreto ary izahay Tompo, tonga eto amin'izao tranonao izao ka raisore izany aza dera voninahitra omenay anao izany. Voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen. Ny soratra masina izay angalatsika 4 amin'ity anio ity dia ny mofinaina. Izany dia hita ao amin'ny Josoa 2:7 ka hatramin'ny 4:20. Josoa 2:7 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hita izany dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy roalahy taminy: izao no tsy hanananay tsiny amin'izany fianianana na mpianianina anay izany. Indro rehefa tonga eto amin'ny tany izahay dia afehinao eo amin'ny varavarankely izay nampidinonao anay io kofejaka io. Ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadahinao mba amin'ny ankohonany rainao rehetra dia ovirinao ao an-tranonao. Ary izay rehetra mivoaka eo am-baravaran'ny tranonao eny ivelany dia eo andohany ihany ny rany ary izahay tsy hanatsiny. Fa izay rehetra mitoetra aminao an-trano dia eo andohanay kosa ny rany. Raha tahiny misy olona maninona azy akory. Fa raha tahiny ambarambaranao izao raharanay izao dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianiananao anay izahay. Dia hoy raha vehivavy: eny ary, fa marina izany. Dia nampandehanina izy roalahy ka lasa izy ary nafehiny teo amin'ny varavarankely ilay kofejaky. Dia nandeha izy roalahy ka naka ny tendrombohitra ary nitoetra tany atelona mandra-pivery ny mpanenjika ary nitady azy tamin'ny lalana rehetra ny mpanenjika nefa tsy nahita. Dia niverina izy roalahy ka nidina avy tany tendrombohitra dia nihitany ony ary nakany amin'ny Josoa zanakonony. Ka nilaza ny zavatra rehetra izay efa niatra taminy. Ka hoy izy tamin'i Josoa: efa natolotry Jehovah eo an-tanantsika tokoa ny tany rehetra ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra antsika. Amen. Ray masino manamasinana eo fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Andiny 4 ny amin'ilay hira teo. Ho amintsika tsirairay avy ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Eto amin'izao perikopa izao dia ny Josoa 2:7 ka hatramin'ny 4:20 dia miresaka indrindra ny fianianana izay nataon'ny mpisafy tany sy rahabajanga. Iza moa ireto olona izay mpandray anjara izay voalaza eto reto. Eto amin'izao Josoa 2:2 izao dia nandefa mpisafy tany roalahy mangingina i Josoa dia tany amin'ny tany izay efa nampahany antenain'i Jehovah omena ny zanak'Israely. Rehefa tonga teo amin'izany tany izany izy dia niditra tao amin'ny tranon'ny Rahaba. Dia Rahaba ity moa dia vehivavy janga. Ary
rehefa tonga teo amin'ny toerana izay natongavana izy ireo lahy dia nisy ny laza tany amin'ny mpanjaka ny Jeriko hoe misy olona tonga eto tanànantsika ary tonga isafitany izy ireo ary teo ny eo dia nandefa olona andehaka ireto mpisafitanyireo lahy ireto ny mpanjaka dia tonga teo amin'ny trano Rahaba izy dia nangataka ny mba amoahany ireto mpisafitany reto fa Rahaba kosa eto dia namaly hoe tsy teto amiko ihany izy fa tsy fantatro ny fiaviany ary efa lasa izy ankehitriny kanefa tao anatin'izay dia nafeniny Rahaba ireto mpisafitanyireo lahy reto mba hahafahany manatanteraka fianianana amin'izy ireo ahafahany ihany koa mamonjy ny tenany ho afaka amin'ny fandringanana izay efa ho avy satria ao amin'ny andininy alolohan'izao perikopa izao dia milaza mihitsy Rahaba hoe fantatray fa efa omeny Jehovah reo anareo ny tany izay misy anay satria teto amin'izao perikopa izao dia nanana laza ireto zanak'Israely reto zany hoe nisy laza zany niparitaka tamin'ilay toeran-kafa makasika reto zanak'Israely reto hoe olona matanjaka olona mahery ka nisy tahotra nisy orooro tao amin'ireto jentilisa ireto ka nahatonga indrindra eo amin'ny 9:1 misy teny hoe ketraka ny fonay no ilay tahotra zay nanjaka tao ampon'izy ireo no ny fahenona fotsiny laza ny zanak'Israely dia noho izany ary dia nianina tokoa izy ireo lahy tamin'ny Rahaba fa tsy hikitika azy ireo no ny nanampiany anireto mpisafitany reto kanefa ho famantarana fa misy izany fianianana zany dia misy fepetra telo napetraka reto mpisafitany reto amin'ny Rahaba ny voalohany dia ny hoe raha teo voavonjy zany ianao ka tsy teo vonono amin'io fandringanana io dia ny voalohany dia hoe mameko fehijaky eo amin'ny varavarakely izay nampidinana azy roa lahy fa eo ihany koa ny hoe mitoetra ao an-trano ka tsy mivoaka satria raha mivoaka dia ho tonga amin'ny any ny fandringanana ary ny fahatelo ao anatin'izany dia ny hoe tsy manambara na amin'iza na amin'izy ny mahakasika azy ireo lahy ireto dia hitantsika eo amin'ny 9:20 ny navaliny Rahaba azy hoe vakiako amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy raha vehivavy eny ary fa marina izany dia nampandehaniny izy ireo lahy ka lasa izy ary nafehiny teo amin'ny varavarakely ilay kofehijaky hita eto amin'izao 9:20 izao fa nanaiky anatanteraka n'izany Rahaba ary zany indrindra ary ty andin-tsoratra masina ty indrindra no angalantsika ny afatra ny amin'ity an'io ty ka amoahantsika ny teny hoe ny famonjena dia mila finoana sy fankatoavana eto amin'ity 9:20 ty zany ry havana dia afaka ilazantsika hoe ny famonjena dia mila finoana sy mila fankatoavana fa ahoana moa zany ny hoe finoana sy fankatoavana andenge ho jerentsika ny Hebreo 1:12 ny 9:30 Hebreo 1:12 ny 9:30 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zavatra mahatahotra finoana no tsy nahafaty an-Rahaba janga niaraka tamin'ny tsy minino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy hitantaratra eto amin'izao perikopa izao zany fa nanana finoana i Rahaba na tonga azy na azo ilay famonjena ho afaka amin'ilay fandringanana nanam-pinoana izy fa raha mianina amin'ny reto roa lahy izay mpisafitany nalefany Josua ireto izy dia ho afaka amin'ny fandringanana izay ho ataony reto zanak'Israely reto amin'ny reto jentilisa ireto ary tsy vitany hoe nanam-pinoana izy fa nankatoy ihany koa izy ary avy hatrany dia nanao hetsika izy
eo amin'ny tapany faharoa na fehiny teo mivaravarakely ilaiko fetsaka zany hoe tsy vitany nanam-pinoana izy fa ho avitra fa eo ihany koa ny fankatoavany avy hatrany ny teny nataony reto mpisafy tany roalahy reto izany hoe ny famonjena zany dia ilana ny finoana sy ny fankatoavana fa raha toa ka tsy nanam-pinoana iraha-bajanga teto dia tsy namatotra ny zanakofehy izany akory teo ambaravarakely fa vokatr'ilay finoana no nahatonga azy nanana fankatoavana ny teny reto mpisafy tany roalahy reto araka izany ary havana dia ny finoana dia mifamatotra mandrakariva amin'ny fankatoavana tsy misy mihitsy olona samy laza fa mino ny famonjena izay omeny Jesosy Kristy azy kanefa tsy mankatony didiny mpandainga izay olona miteny an'izany hoe izao mino an Jesosy Kristy kanefa rehefa jerena ny fiainana rehefa jerena ny momba azy dia tsy hita taratra eo aminy ilay fankatoavana ny didin'Andriamanitra androany moa dia antsapanahy izay tanterahany reto STK Zandriny reto dia fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay ao amin'ny STK Zandriny mino an'Andriamanitra ve isika raha mino an'Andriamanitra isika dia akatoavy ny didiny fa izany no mitondra famonjena ho antsika fa tsy hoe ny STK Zandriny ihany fa isika tsirairay avy reto raha milaza olona mino an Jesosy Kristy dia tokony ankatoa ny didiny anatanteraka atsapanahy isika izao rehefa aveo dia tsy hoe anatanteraka spektakla na hoe ijery spektakla fa ao anatin'izany antsapanahy izany dia misy afatra tian'Andriamanitra ho lazaina amintsika tsirairay avy dia raiso amin'ny finoana izany ary ankatoavy fa ireny no mitondra ny famonjena ho antsika tsirairay dia aokane isika tena ho mpakatony didin'Andriamanitra tokoa ahay fankaty ahay anaja amin'ny manodidina antsika fa izay ny sitrapon'Andriamanitra voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa izany teny izany toetra betsaka ny ampontsika hivavaka isika ry Jesosy Kristy tompotianay eo misaotra anao izay nampahafantarinao anay indray ny teninao tamin'ity anio ity ny amin'ny finoana sy ny fankatoavana dia ampianaro izahay mba izany tokoa ka tena ino sy ankatoanao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanay Jesosy indraindray izahay tsy mahatanteraka izany dia fonany eto anatrihanao mamindra fo mamelany elokay sasao izay tompo ho afa-pahotana fao izay ho afa-keloka dia diovy izay mba hahafahanay tena madio tanteraka tokoa eo anatrihanao ary mendrika ahazo ilay famonjenao ahazo ilay fanjakanao Andriamanitra dia ny zavatra rehetra izay ataonay sy tanterahanay eto rery tompo dia nao Andriamanitra no hialolalana izany mba hanehoana ny voninahitra ao irery ane izany aoka ny tenanao no hita taratra eto fa tsy ny tenanay aoka tsy irehare izahay ny amin'ny zava-bitanay fa irehare satria manana anao Jesosy Kristy izay manome anay ny talenta dia matoky izay tompo fa tsy afoina asaraka anay ianao maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay ao sy any an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meonay ny anasaza honay ry amanamalala rehetra amin'ny tompo fampiaravatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tonga amin'izao fotoana izao ry avako malala misy fomba fiteny zay manao hoe ny fanorona tompony no tsy mifindra
raha tsy akisaka ary mikatro mandry misa no tsy mifindra raha tsy ety tanana fa ny fotoana tahaka izao dia tsy afaka hiroso mihitsy raha tsy misy ny mitondran-teny izay fitondran-teny izay indrindra no ijoroko eto ankehitriny sanatria tsy hitsanga tsy hampandraisy natao kifafa akory na andeha tsy voizy natao lakanjejy raha ijoro eto isolo tena ny tanora kristianina zandrany amin'ny fiarabanantsika fatao sambana izay nifandinika ny fandamina tena mendrany tena ary tao ireo zokiko izay hanaovako azafady nanome amin'ny fitenenana fa na dia tsara ny fiandohana aza tsy hitsako melohan'ny vazana ko manao azafady ho zokiko isany misolo-tenatsika mitondra-tena manarak'izay dia mialatsiny ihany koa fa misy ny teny soratra masina hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba ao koa satana tokony fanomezan-tsiny ka izay tsy maintsy elana-tsiny amin'ny fotoana tahaka izao satria tsy tanteraka isika noho izay tsy fatanteran'izay no tsy maintsy elana-tsiny na ho ahy izay anolotra na ho an'ny tanora zany ny mpikarakara ho antsika rehetra mpandrainan-jany kanefa na izany aza tsy totorepi-karery akory tsy sonany-karery akory sady fofotra no ivevy fa raha toy nareo ka miomboka-hevitranoko hiaraka anary zany tsiny zany asio marika hita maso aloha tehaka mafy be ho antsika rehetra tsy miteraka mpanometsina za zao mahita tiametia sorado afaky zay mino aho fa tsy jery arynatatsika fa iteny zay tsy mety amin'ny bitsibitsika satria amin'ny zanak'Andriamanitra toko tapaka vilany mitindinana fa zay tsy mety iarahana manary zay natao hoe zanak'Andriamanitra dia mamerina ny fiarabana atsika rehetra tonga atao amin'izao tranon'Andriamanitra izao isaorana be dehibe Andriamanitra nanome antsika amin'ny fotoana nanaiky ny ampanotanay tanora zandriny ny amin'ity fotoana anio ity isaorana be dehibe ny mpitandrina izay misy ny mpitandrina tokotoerana mpitandrina delege ihany koa ny solotena isaorana ny bureau-mpiangonana isaorana ny fiangonana ray amanontolo nanaiky ny fotoana anio mankasitraka indrindra tompoko mitombo voninahitra nareo mitombo hasina ankehitriny hiditra ao anatin'ny antsapanahy isika misy antokopira maromaro sika eto misy karazana zavatra maromaro hitatsika eto izay le tonga amin'ny fitenenana hoe ny totovary andaona dia ny ady farimbona no mahatsara azy ataontsika ady aparimbona izy ity fa ny anjarako mivezivezy eto manentana ny amin'ny fotoana tahaka ity hiditra voalohany eto zany ny tanora kristianina zanana misy raha iteny hoe mitonga tsy miaraba olo namany ary nylasa tsy manao veloma ary efa mahita dia iarabanareo ny tanora kristianina zanana misy raha io fomba fiarabantsika rehefa mifakahiteny dia hoe manao any e salama e fa ho an'ny tanora zanana dia zao rehefa mba mifanena toa saritsika foana amin'ny tany hoe manahoana ny fahasalamana izay irzay no entiny tanora kristianina zanany iarabanantsika hoe manahoana ny fahasalamana ino zay fa tsy zay reno mahay zany zany satria efa ely zany miraina tato ho antsika zay mahay azy miaraka manao hoe aorinan'izay tonga dia minomana ny samprana sekolelady manatanteraka ny antsara tany aizakaiza tanàna samy toko fanontany ny amin'ny fahasalamana dia mifampilasy
tsy miraha very misy sa maty nefa nyfanaindrindra no tena mety tsy salama tena mety tsy voakady tsy voarindry mianjadiny miandalana ako sika ifanotana manahoana ny fanahy salama tsara tranatrany sa tena mampiary ahy manahoana ny fahasalamana
zany ny tsotena koa ny any akiantsy dia zareo paramètre dia fanomeravantsika rehetra ankehitriny ny paramètre dia tsotritiava zao antoko zao kosa hoe tsy paramètre dia miakatra ny sekolelady manolotra ny anjarantsika rehetra kosa itiaka mahampiavatra zareo entina loana omeo hoe reo zampotsika ireo zanakitsika zao misy tantaratsehatra ray sketch hoy izay eo amin'ny tanora zandriny ho asehontsika zao misy karazana tovavy marobe ao anatin'izany sketch zany mba tsy hamonana anaran'olona be dia be sahala amin'ny hirany mpanakanto malaza manonona anaran'be vavy marobe dia nenaina taona hitokana ny anarana hoe rasoa dia satria maromaro ny rasoa dia nataona hoe rasoa menakavy lohatenin'le izy dia ao anatin'izay rasoa menakavy zay samy mijery na ianareo rasoa na izahay rakoto hoe inona ny toetra mifandraika ny toetranao ao anatin'izao tantara fohy hoaseho ny tanora kristiana zany amin'izao dia mahazo moroso anareo dia miantsara sofina mijery ny maso fa rasoa menakavy no jerentsika izao samy makavito rasoa menakavy rehefa oka manatrika izay manoloana ka madinika isika amin'izao fotoana dia maro ny anarana no sahala zava-misy raha mahalala ohatra amin'izany ny hoe rasoa ny manana an'io dia maro tokoa kanefa fatao ary izao no tsarofy fa ny toetran'ireo dia vomanasiovy izany hoe sahala fa tsy mitovy hidro ary izao aseho anareo rasoa vitsivitsy matetika seho misy fito izy reto ka andeha mba jereo rasoa voalohany dia tsara tare na biky na endrika dia tena oke mafatifaty kanto aok'izany ka tsy vitsy ireo olona no manany ihany fa
izy io no anjely no latsaka tany tena tia mijesy io tena tia miaingo kanefa nitoetra ny mbola baraingo fa vehivavy tena mpanara-damody ka ianao mijery azy no kôdikôdy vehivavy iray tena sasa satria tsy menatra akory manadala lehilahy rasoa faharoa io kosa indray no rasoka amin'ny vavy fisan'andro zao dia milaza ho manavy ka ny matory sy mihinana ihany azy tsy vitan'izay koa fa mbola voretra ka ny mijery azy dia taoma rehetra tsy manjasak'andro ary tsy mibampy volo ka jerena tampoka dia vorodolo isan'andro zao tsy mba misy atao fa dia nitanynandro sy mizaha ao rasoa fahatelo io kosa indray no rasoa fivoarana tena igagana ary tsy azo ianarana isan'andro zao ka vao manam-potoana dia mikidikitika ny telefôny io foana manoatra ny azy no ny sakafo hoanina tena tia loatra ka tsy fony ajanona lazaiko ianao fa ity no tena lalina tsy matory izy io ka tsy misasak'alina fa Facebook sy SMS no mahavarina azy izany hoe ny fivoarany sady manala azy rasoa faefatra izy ihany koa natsoina hoe rasoa vehivavy iray mpanao andolo-po zavatra tsy mety efa tamin'ny 10 taona dia mbola tsy adino fa ambabolo foana tsy mety aminy ilay hoe mamindra fo sarotra aminy ilay hoe amalosoa tsy misy mihitsy ao amina dia hoe fity manify tsotra ihany azy maso solony maso nify solony nify rasoa fahadimy io kosa indray no rasoa avava ny lelany azy dia mandravarava tsy misy malala ny mparay-tanàna fa rasoa lavalela dia tena igagana tsy mafidy anao olona anaovana gira fa dia vasabasaina hatramin'ny paster ka mila mitandry nareo fatafaraka fa vao tsy mety aminy dia opa fahararaka ny tena lovakory vahoaka manoloana izy io tsy mba diso fa marina foana rasoa fahenina izy ireo indray no rasoa fosafosa izay rehetra mandady dia vokatrosy rasoa be katsetsaka mpitarikady ka izay tsy mitandry zaza misarabady ny tena zavatoza za lazaiko anao iraiky ramamonja lazay raiklao rehefa vao mifosa izy ka mialoha lehibe dia mikakakaka manao farahe rasoa fahafito rasoa fahafito no any mba miavaka vehivavy soso io fa tena mivavaka tsy mpanara-damody io na mpanadala lehilahy fa vehivavy ensy sy tsara fanahy tsy ribaka amin'ny vavy io no tsy mba voretra fa mahavita didy amin'ny atao rehetra tsy mba lavalelo io na tia fosafosa fa manampitsarana tena miavosa izay rehetra toetra tsara dia ananany avokoa ka izy dia izy koa no rasoa eny ary tompoko lasy tompoko vavy ireo hitatsika ireo ny rasoa menakavy mba jerijereo hoe rasoa anareo sao mba ho anisan'ny ray amin'ireo raha toa izy tsy mitory amin'ny fafity io dia mba anatranary sy mba hitsio aleo mantsy lazaina amintsika mahitsy fa izay mifankaty mahay mifanitsy misaotra tompoko misaotra rasoa raha talito zao nareo hoe
rasoa izy mety aminareo debe ny tsara velatsiny efa fitoka nefa aonozy izy ny présidente sécurelaty rehefa manentana atao mpigonana foana ho an'ny ankizy tanora rehefa mandritra ny fampiompavahana dia ajanono ny Facebook firy ny ray aman-dreny sy ny tanora atao mpigonana mbola manao Facebook raha soa fa firy nanao an'izay teo raha soa fahatelo dia zay le teneko anareo asa le tsara velatsina fa ny marina teneno iny raha soa fahafito iny no izy tenisindray alohany akanesana tia mpigonana dia le raha soa faharoa manavanana azy bekorotana le samy taizakely dia samy karakara ny zanana fa misy dia tsy mahavateny tonga tia mpigona raha mbola mamofo naseho anay anareo izay tantarana soa zay akatsika lesona eo amin'ny fiainana amin'ny asa tampony dia hivavaka sika mba ho tahaka nyndra soa fahafito iny daholy a isika rehetra ato mpigonana tapitra zay lesa bevavy oraisika mifaliana ny aselke dia mino aho fa tsy sipandrasoa teo ao amin'ny aselke fa baty milay daholy reo tena maveo any aselke andrasatsika aza eo tianareo mandroso anareo
ndao raisika pifalina mitanorokisyana zandriny anolotra nareo ndray a tantara anankiray ity ndray a tena mitodika amin'ny asa miaraka vokovokomana satria lohateny izy dia hoe radoro vao miteny hoe radoro a dia tsisy entrendra gnamo zany hoe izy zany radoro dia misy teny paster zany vao miteny hoe radoro dia ina tonga ao an-tsain'ny olona mamolavo zany dia ndao ary jerentsika mitantara amin'ity mamolavo anankiray ity ndao ary mandroso radoro Sakaiza, toa tsy fantatra ao aiza fa ny zavatra tsy kiavatra dia mandinika dia miketriketrotava sy mididy vava ary dia miteniteny toy ny famaly fo miezaka manindry fa ny matsikaiky indrindra iny afofomina toy ny olona iampita anevo zany dia tsy fa miverina ihany amin'ny sisiny anany dia mitohitohy zany tsy nisy fihafarana dia nandrofo indray rangaha manao famindran-tanalahy mivembena kely aloha fa mandroso ela vao mandingana anankiray dia miverina indray efa olo iray no lany anefa ambony andany farany izy dia mipetraka ary dia mivalaketraka ka mbola nitsiraka eo ambony terotoary tsy mitsangana intsony toy ny irony maty irony ny mpandeha no gagagaga raha nahita izay trano ny fitafy metimety ohatra ny amontsy fety ny fitafy metimety ohatra ny amontsy fety dia natolo soma tsara eo ambony trotoara tsy antenaina ny fo raha tsoranaina ela ny ena ny fo ihany dia akory ny agagana nahita olona mipetraka tsy mba nitraketraka fa toy ny olona isera ary masity Fatura, tumani Jesús ciudadano. Saya sudah pas, kenapa? Setelah masalah, Jesús yang dikasih. Saya dah masih. Sekarang harus main tentu. Saya pernah susu-susu. Tim penganut kesal mahal. Manafar masih boleh mengikuti. Kafun penganut isom satu dia kiri. Sudah wazari manafar masih boleh mengikuti. Fatura, sisi vidinha não me serve tudo. Pasteira. Simano. Teto pa. Não sei não teto pa. Sadi makan muda. Ano nga na lebe, atau fapsara-sara. Afeu angala sangka-sangka. Luka. Chanawan na lebe, atau fapsara-sara. Fatura, famanin sesuatu apa tadi? Atalanya saya itu. Isi Evan anda sekarang ada. Kamu tidak tahu. Pastilah saya famana na fugwa. Atau anjo. Doan. Ya rakam, naik doan yang par. Masih doan ni, sabut semutan.
malahelo milaza aminao atao fahoana mahafinaritra tsy hoe mahafinaritra fa malahelo milaza aminao hoe ikasendrika rehefa nomeny anao dia mbola n'Andriamanitra zay aloha dia marina rendraraiky sehosehoana nandro repitisy tena youtube-ona pastera zahoatsy efa tsy amin'izany ao a mba fantatrao moa veratao mpamamy dia tsy andovan'ny paradisa izy koa ny paradisa mpamamy hoe atao fa fifotoana moa ianao 5 dia miampy sisana no ivelomanao eto an-tany aiza ny alalako amin'izany fa zaho dokitery raha hofaty anao mova mofaty tsy ala atao mahitsy dia pastera tena menatra mahafonga o zonao dia inoratoro mpahavoretra pastera tena tehiny Jesús efa tianao taloha efa tianao izay ka zay efa miandry anao mba hitovitovy hiverina ny aminy mba ho isansanany ary tondra ny anarany mbola mandray ahy zany izy matokena pastera fa manombokanao dia sabe la por favor Amen. dia mangataka nareo vokovoko manga hitsangana anao ny anjaranareo ampio pastera fa raha ohatra ny reny radoro tena ohatra ny anahirana
faly amin'ny fandraisana tsara zao anolotra tantara-tsy miteny anankiray aminareo ny tanora zany aoriana ty tantara-tsy miteny ty dia miomana ny tsampafitiavana anatanteraka ny anjara eto zany dia ny maso no tena mijery fa mba ahafahantsika mifantoka ao anatin'ilay tantara tsy miteny dia omeko anareo ihany ilay sopako tao amin'ny bokyny apokalipsia misy afatra ho an'ny fiangonana fito nataon'Andriamanitra isan'ny ray amin'izany ity ho tantaraina eto ity dia ny tao Laodikia. Rehefa miteny Laodikia isika dia mibia an-tsaina ny hoe tsy mangatsiaka tsy mafana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia satria sady tsy nangatsiaka ny tsy mafana dia hoy Jehovahandriamanitra hoe efa nalohany vavany izy. Maro tsika kristiana na tsy elo amin'ity fiangonana ity ihany azy fa any ivelany rehetra maro no mbola miaina amin'izany dia ino izay tanora kristiana zany mampatsiahy indray makandray hoe tandremo ry kristiana namana no sady tsy mangatsiaka no tsy mafana fa raha toy ianao ka matimaty dia efa nalohany vavan'Andriamanitra. Ndao ary iarahantsika mijery ty tantara tsy miteny ity. Mandroso ianareo.
Wakukenyo isa nafuka misana krami akatetima na sabate. Ya sabate katrai. Tena mafewa nita na kisia kasana. Somo la sura masna fata tunasahau. Fatsima ngatsika na mafana yanao. Aleu magatsiki na umafana yanao. Fasati matumati yanao. Katsi mafana na magatsika defa naluan vavako yanao. Zany avako no mahazo ny olona rehefa tonga Jesosy eo amin'ny fitsarana. Na ianao mafana na ianao mangatsiaka. Fa tsy misy miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny matimaty eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Misy mpitandrina zay na mpianatra anay dia izao foana fiteny hoe ho azay miaraka taminay matadidy amin'ity teny ity. Rehefa manao zavatra ho izy, rehefa manao dia ataovy tsara. Fa rehefa tsy manao dia mipetra tsara. Veriko, rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia izao ny afany hoe rehefa manao dia ataovy tsara. Fa rehefa tsy manao dia mipetra tsara. Aza manakorotana aloha ny mandeha. Raha mangatsiaka ianao dia mipetraho mangatsiaka eo foana fa ho avy ny andro anafanana ny fanamasina anao. Rehefa mafana ianao dia tohizo hatramin'ny farany fa Andriamanitra mahita izay rehetra ataonao. Man'Andriamanitra ireny voninahitra ho amin'izay rehetra afatra moa ny anay. Avy aty amitanao kristiana zandriny aoka isika mba hafana fo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Misaotra mangataka ny tsanta isika hiakatra ty anoloana anatanteraka ny anjarany manapiakatra izy ireo raha isika mitehaka mafidea manapiakatra izy ireo hoe ty anoloana. Ari
zay tena hoe fidiranao akana any amin'ny lanitra iraro avatra
mino fa ninzaoga Andriamanitra satria Andriamanitra be fitiavana ny Andriamanitra sy olontsika ary Andriamanitra manavavaka ary zany fitiavan'Andriamanitra zany dia omentsika tsirairay avy isany tsara azy tsy nahazo fitiavan'Andriamanitra na daholo mahafinaritra
Ny fitiavan'i Jesosy dia tena tsapatsika foana. Ninona mazoa Jesosy tonga manoloana. Na maraina na atoandro ny fitiavana dia tsy farany. Omeny foana isan'andro ho an'ny isam-baravarana. Rihina, faravaratra, fararano, lohataona. Tena tsapasika tahaka fa izy tia antsika foana. Na ao anaty fahoriana, Jesosy tompo tsy manao. Ezahany ny fifaliana mba hitambelina aminao. Koa misarana Jesosy. Isika ndraika tena angana dia raha ohatrany raha fa tena tsara fitiavana.
noatotronay fa namahatra maonena dia tiavana mindray ny fidonay omehery atazao atao voninahitra tena anao ny asana avitrana lehibe no natolotrao maomena izay nasoaso hoe fandresena fandresena
marina sa tsy marina mba tsy tenenako hoe ekena sa tsy ekena tena mafiona tsy tenenakavy kava efarana fotoana na tiana azy aloha miaraka voatery tsy maintsy misaraka satria zarazaraina tokantrano samy manany azy isika fantatray fa mbola misy mody lavitra ianareo fa tsy mba elakela trano no mampisaraka atsika fa elakela toerana ny vavaka fantatray dia zao hoe hotahin'Andriamanitra isika rehetra ary fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo ombantsika menakavy izay rehetra nataonareo dia tsapanay mandrakariva hoe tahaka ny ranomasina no tampohan'orana izahay ka sady mitombo asina no mitombo hery nohony ny fanohananareo nohony ny vavaka nataonareo ka sitraka matory zany ho tsarona rehefa mifo tantely tovinanaka ka sitrako ny fo telo-panahy tompolasy tompovavy izay vita isoranan'Andriamanitra izay rehetr'izay satria raha tsy izy no tantana izy nandanjalanja sy nanampy na teo amin'ny tanjaka sery na teo amin'ny tolotsaina na teo amin'ny vola sy ny fitaovana zava-poana izany rehetrany ko isorana izy Andriamanitra ray sanatria akory tsy hanao biby manao matso ka isalovana ny anjarany sasany fa nizarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo dia ray ihany koa mengavy mangataka anao paster hiakatra tianoloana ametraka an-tsodrano miresaka no haiko fa tsy mananjoa ametraka an-tsodrano fa aminao izay tiana mafibeo antandina fa miakatra sy mety sy mitero ny fivolana nanatoro makasiraka tompoko makatelo misaotran'Andriamanitra lehibe isika rehavana fa raha tsy teo ny fombany atsika dia tsy misy tanteraka ny zavatra rehetra izay nataontsika teo andeha hitsangana isika ihira ny hira ao firana FFPM fa 3:10 sy 300 ny dimy voalohany ihany dia atolotra ao antsika mitsotra voninahitra dia ho an'Andriamanitra izy ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.